mahakasika hatrany kosa izay fifidianana loolona izay eo ampandrafetana ny lisitry ny mpifidy lehibe izay andray anjara amin'ny fifidianana loolona ho tontosaina ny 20 ny volana desambra ho avy izao ny seni amin'izao fotoana izao hoy ny filohany Hery Rakotomanana nitondra fanazavana ihany koa ny tenany manoloana ny fanakianana maro amin'ny fametrahana birao fandatsaham-bato isaky ny commune tsirairay avy. Nanamafy ny vaomeram-pirenena amin'ny sarina fifidianana na ny seni fa eny anivon'ny district anao nataterahana ny latsabato amin'ny fifidianana loolona ary samianana ny birao fandatsaham-bato ny commune tsirairay no ny lafiny teknika no antony nanaovana io fandaminana io ny filohanty rafitra ity. Ny confection ny liste électorale hoe ahoana moa zany no afahantsika manao any liste électorale zao ny tribunal administratif zay vao amoaka ny inona moa ty izy teo mikasika an'ity zavatra natrehantsika ity zany zao zany hoe mbola any afara zany ny tribunal administratif zay vao statué amoaka n'le olona zay ho mpifidy ao anatin'le sénatorial de le liste électorale zany tsy possible raha ohatra ka hoe zao tsika zay vao anamboatra liste électorale anankiray bambaray ho an'ny district ray manontolo fa tsy maintsy araky ny liste zay avoaka ny tribunal administratif ny confectionné avana ny liste électorale zay zany teknika anankiray. Misy ny souci hoe fantatra fa raha ohatra ny tia tsy mifidy sénateur HVM de tsy ho financiena ny commune zany aloha politique kanefa hoy izahay hoe tsy mipetraka le izy fa faux problème zay zavandray satria ny antony le fifidianana nefa vita zao efa fantatra daholo ny commune hoe iza ny tsy mifidy HVM iza ny fidy anitsy iza ny fidy any roa noho izany tsy ho fifidianana io mihitsy tsy ampatonga an'le financement zany satria tsika efa mahafantatra zao fa misy maire tsy HVM misy maire tim misy maire de donc faux problème le izy zany aminay fa hoy izay hoe alao androso le fifidianana io no afahana mandroso avitana n'le fifidianana de zay any angamba ny teniko mikasika les bureaux de vote fait mijanona au niveau de commune sa au niveau district au niveau en district en lieu fa ny bureau de vote par commune satria mbola averiko ihany fa zay no avitantsika liste satria le jugement tribunal administratif no ataontsika liste électorale jugement tribunal administratif milaza fa hoe ity ny maire ireto ny conseiller de iny zany ny liste électorale. Anisan'ny mpifidy lehibe afaka mandray anjara amin'ny fifidianana loolona izay ho tanterahana ny 20 desambra ho avy izao mibe ny tanàna sy mpanolontsaina lany tamin'ny fifidianana famerenana hoy ny filohan'ny seni. Tafiditra anatin'ny mpifidy vaventy izy raha tafiditra anatin'ny feptaona ahafahana mandrafitra n'le liste. Ny 20 novambra no hikatona ny lisy mpifidianana amin'ny fifidianana loolona mihoatra ny 2,000 mpifidy lehibe be ny tanàna sy mpanolontsaina andray anjara amin'ny fifidianana loolona izay atao amin'ny district 20 am'zato.